Andriamanitra mahery eo amin'ity andro voatay ity no anatonanay anao ho an'ny volana Aogositra izay misokatra eto anatrehako, dia manana faniriana mafy sy fiarovana, fahasalamana ary harena avy aminao. Miaiky ny fahefanao sy ny fiantranao tsy manampetra ary mametraka ny finoanay aminao. Tompo, mangataka fiarovanao ary aoka ny hazavanao hitarika anay amin'ny andro ho avy ary hitondra fitoniana sy filaminana mba hatateraka ny tanjona. Ray any an-danitra mangataka aminao mba hitahinao ny fahasalamana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Omeo hery izahay hatateraka ny asanay, sitrano amin'ny aretina ny vatanay ary voakisy fiadanana ny fanahinay. Ampio izahay hankasitraka anao mandrakariva mba hahafahanay hizara ny hazavanao amin'ny manodidina anay, mba tahio ny ara-bolanay, mba hahafahanay manampy ny hafa. Tario amin'ny fahombiazanao izahay ary amin'ny fahatanterahana ahomby ny tetikasa sy ny orinasa mba hatateraka ny tanjona amboninahitra sy ampahamarinana. Omeo aingam-panahy, fahafahana vaovao, omeo fifandraisana vaovao izay ahafahanay mitombo. Hatateraka ny hiraka eto an-tany, ny fandresena rehetra dia ho vavolombelon'ny herinao sy ny fitiavanao. Eo aminao ny finoanay sy ny fanantenanay, amin'ny finoana tsy azozongozonina, misaotra ny amin'ny fanatrehanao tsy tapaka ary ny fitahinao tsy misy fetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivavaka izahay miaraka amin'ny fahatokiana sy ny fankasitrahana. Amen.